Ny fanamarina toerana no takian'ny firenena nambarany tamin'ny mpanao gazety ihany koa fa tsy mbola nahafantatra ny fisin'izay fanangonantsiny izany ny tenany tao anatin'ireny savorovory teny amin'ny antenimieram-pirenena ny herinandro lasa teo. Mba tsy hisy dikavilana any amin'ny fanazavana zay atao satria ny karazana fivoriana misy ny fivorian'ny birao maharitra ny antenimieram-pirenena iny dia ny mpikambana birao maharitra ihany ny mivory ao. Manaraka zay misy ny atao hoe conférence des présidents. Ny atao hoe conférence des présidents zany dia ny birao maharitry ny parlemanta miampy ireo président rehetra zany hoe ny filohan'ny voamiera maharitra sy ny filohan'ny vondrona politika izay misy ato anatin'ny antenimieram-pirenena. Iny zany ny atao hoe conférence des présidents. Ny commission plénière dia ny solona vahoakana ny parlementaire ihany no miatrika ny commission plénière zany hoe fivoriana zay tsy azony be sy ny maro hatreny. Dia ny séance plénière amizay iny azony be sy ny maro hatreny. Koa rehefa milaza zany zahay fa commission plénière na fivoriana tsy azony be sy ny maro hatrena na ny mpandraharaha ato amin'ny antenimierampirenena aza dia tsy mahazo miatrika reny satria misy tsy ambaratelo amin'ny antenimierampirenena zany. Ka io zay zany mba tiako hazava kely amintsika. Karaha milaza reo ahoana enina amby valopolo nanao sonia ny motion de censure dia misy raiky amby zato indray no nanao sonia ny fitsipahana. Zaho no tsy nahita sonia zany enina amby valopolo zany ary tsy nahita le raiky amby zato ihany koa satria zany ka zany zavatra zany ianareo mpanao gazety moa amin'ny fanadihadiana zay ataonareo dia mazava ho azy fa mahita ny source na loharano azahoanareo ny vaovao fa dia any amin'ny gazety ihany koa ny mahita hoe zao hoe mitondra manjary miteraka resabe.